Dimanche 10 mars 2024, Madagascar est à la veille du dernier mois de son année lunaire, l'Alout. Dans l'almanach, l'Alamad, le premier mois de l'année lunaire n'est prévu que dans un mois. Sauf que cette année, sur les hauteurs de la Trouve, de nombreux notables célèbrent le Tambovao Malagas. Ils sont quasiment tous là. Les représentants des autorités civiles, les descendants des familles nobles des différentes régions du pays, les gardiens de la tradition et bien d'autres. Certains avaient toujours organisé leur Tambovao Malagas en mars ou en avril, au moment des récoltes. D'autres soutiennent que ce Tambovao coïncide avec le début du printemps, le Luataon. Et puis, il y a ceux qui le marquent au moment où commence l'année lunaire au premier Alamad, juste au même moment que la fin du Ramadan. Mais ce dimanche 10 mars, et puis le lendemain au lundi 11 mars, ils sont quasiment tous là, parce qu'un consensus a été trouvé. Le Tambovao Malagas, ou le Nouvel An malgache, sera célébré en deux temps. Un Tambovao Fidjuvan, le Nouvel An de la purification, celui qui s'est déroulé du 10 au 11 mars, et un Tambovao Luaton, le Nouvel An du printemps en septembre. Ny nahitana ny maromarotra resana tamin'ity Tambovao Malagasy ity dia efatra amin'ny ela moa zany izy io no misy olana. Ny trano kulturaly dia efa tany amin'ny 750 no nanao an'izy ity. Zany efa 520 taona amin'izao taona 420 zao. Ny zanadrana valina dia efa 100 taona mahery nanao ny alamady be, izay karazany isaky ny tsinam-bolan'ny alamady. Ny anikenimerany Andriana Merina sy ny any amin'ny faritra dia nankalaza zany nanomboka tamin'ny taona 712 ary dia tao anatin'izay vanim-potoana izay dia nisy ny samy nanao ny azy sy ny fahamezatsiny fa ankehitriny kosa dia isaorana ny fanjakana ray aman-dreny no nazahoana ny tena hoe nanao izay nampivory ireo ray aman-dreny anadrazana ary dia nanapa-kevitra fa ho raisina ho Tambovao fidiovana sy fangataham-pitahiryana fitsofan-drano ny mars aprily ary ny amin'ny septambra izay lohataona dia Tambovao lohataona iraisan'ny malagasy anaovana ny firenakasina ka dia efa zava-dehibe tokoa aloha zay fa dia mety misy ihany tsy vita isan-jato hoe afa-po daholo ny rehetra fa izay aloha zany no azo atao maromarotra iraisana. Ce modus vivendi accepté ne signifie cependant pas que les autres célébrations chez chaque faction sont désormais caduques. Chacune peut garder la sienne et en Imerde en particulier, l'Alamad B sera célébrée comme tous les ans. Ny isa-paritra zany foko 20 420 ny tena marina manerana Madagasikara dia manana ny atao hoe fidiovana daholo. Ny Sakalava zao ny Menabe sy ny any Melaka dia manao ny atao hoe fitampo. Ny Betsimisaraka manao hoe ny Tsabra. Ny any Avaratra dia manao hoe ny Tsangatsaina. Ny eto Kibon'ny Merina dia manao ny Alamady be saky mitsinan'ny Alamady. Reny zany dia samy afaka manao ny azy satria kolotsaina malagasy reny isa-paritra fa ny iraisan'ny rehetra zany dia ny volana marsa sy ny amin'ny volana septembre. À l'occasion du Tambovao Fidjuvan en particulier, le Haf Timat ou l'éternel flambeau a été rallumé dans la soirée du 10 mars. Le lendemain, les festivités se sont poursuivies avec le Tsujan donné par la princesse Fensur Alanson Ratimamang, une des descendantes du prince Ratimamang. Elles ont aussi été marquées par la distribution de gerbes de riz et enfin par la dégustation du Varam Junun, le riz cuit au lait et au miel, ainsi que par son lot de bénédictions appelé Tatao.